dia mbola amin'ny fifaliana hatrano no afahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana foy izao izay manorotra amintsika ny lalana hitondran'Andriamanitra mba hitondra fanafahana ao antsika sy hizorantsika ho amin'ny tena famonjena mialohan'ny zavatra rehetra hivavakisika. Jehovahandriamanitra iray aho dia misaotra anao mandrakariva izahay satria tsy mitsahatra ny mampahery ianao amin'ny alalan'ny teninao izay teny fiainana araka ny teninao hoe fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay ny teninao satria mandalo ny fiainanay ety amin'ity izao tontolo izao ity tsy maintsy handalo amin'ny fahafatesana tsy maintsy hitsangana ny maty ary misy ny fiainana izay efa homaninao an'izay mino kanefa misy koa ny fiainana mandrakizay izay efa hivantanan'ireo rehetra manao atsirambina ny fiainam-panahiny sokafa ny masom-panahin'ny olonao amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hanarahany dianao ka tokiny ny teny fikasana rehetra izay nomenao satria ianao no milaza fa eo amin'ny lalana izay tantananao ny olonao dia ianao ny ady fa izahay kosa angina sokafa ihany koa ny masom-panahinay mba hafantaranay tompo ny toepana tokony hanananay eo amin'ny fanarahana anao dia matoky sy mino fa ny fotoana fizerahanay eto dia mampahery indray ny fono mpanomponao tsiraray avy mba tsy hahatonga fahakiviana eo amin'ny fiainana fa hahatonga kosa fanantenana mandrakariva sy fifaliana amin'ny fanarahana ny teninao dia mitenena Jehovah fa mino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana ny tompo ho amintsika mandrakariva tsy mitsahatra ny mamerimberina fa sarotra ny lalana miaraka amin'Andriamanitra ary marina ny tenin'i Jesosy hoe tery sady ety ny lalana mankany amin'ny fiainana vitsy no mahita azy ary izay ny tokony hampieritreritra antsika mandrakariva mba tsy hahatonga antsika anjenin'ny andro lavaka hieritreritra fa milamindamina ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra satria tsy arak'izay hitiavantsika azy ny lalana hizorantsika fa arak'izay hitaritan'Andriamanitra antsika. Ny olana amin'izao vanim-potoana izao dia ataon'ny olona ho tahaka ny fitaovana am-pelantanana io Andriamanitra io angatahany izay rehetra eritreretiny fa mety amin'ny fiainany kanefa mifamadika amin'izay ny zavatra mitranga tsika ny tokony hanaiky ho fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra ka manaraka izay sitrapon'Andriamanitra ary izay no sary izay aseho fony zava-dalina nge ny bokin'ny Exodosy sy nitondrany Jehovah ny zanak'Israely hivoaka tao amin'ny tany Egypte handeha ho any amin'ny tany Kanana io ny drafi-tamonjena soritan'Andriamanitra ary ngamba manomboka mazava amintsika fa raha nivoaka tao amin'ny tany Egypte ny zanak'Israely dia fomba filazantsika azy hoe nahazo fahafahana fa tsy tena nahazo famonjena fa fanafahana vonjy maika dia zahan'Andriamanitra toetra amboarin'Andriamanitra eo amin'ny lalana hitantanan'Andriamanitra azy mandro-pahatonga ny vanim-potoana hidirana eo amin'ny tany Kanana ary izay fidirana ao amin'ny tany Kanana izay ho sika no tandindro ny fidirana ho any amin'ilay fiainana mandrakizay izay vao tena fanavotana na famonjena tanteraka ary izay no mijerevantsika sy anakarantsika ny rafi-pitatana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika satria raha mivoaka tao amin'ny tany Egypte ny zanak'Israely dia mazava be ny voalaza ny soratra azy na fa tsy nilamindamina izany fa saingy Jehovah niaro azy, Jehovah no niantoka izay rehetra ny ilainy teny ampandehanana teny tsy nanana eritreritra mihitsy izy ireo ny amin'izay hoanina izay hotafiana izay fotoana tany ampiandohana vao niala fa tonga dia nandeha fotsiny izay mitranga no mitranga kanefa io Andriamanitra io araka ny tenin'i Jesosy hoe fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo izany fa zamanany amin'izay hoanina izay hotafiana izay hosotroana tsy adalo io Andriamanitra mpamorona antsika io fa mahafantatra ny zavatra andalovantsika ny zavatra ilaintsika kanefa fantany ihany koa ny fahavalo mamela antsika ary miditra an-tsehatra izy eo anatrehan'izany
reny zavatsarotra nytalovantsika ireny dia ireny ny fanamboaran'andriamanitra ny olona mba hanapaharetana amin'ny fiankinana sy hatakatra ny tena fitiavan'andriamanitra. Araka ny nresantsika tamin'ny farany dia misy lalana mazava tsara voasorotr'andriamanitra vao mialo amin'ny tany Egipta andeha ho any amin'ny tany Kanana. Inona ny zavatra mitranga? Tsy tonga dia tonga tany fa ao ireo fahavalo manenjika, ao ny lalana sarotra diavina, ary ny janonantsika dia teo amin'ny famakina ny ranomasina mena, fiampitana ny ranomasina mena. Ary izay tena lalana avy amin'Andriamanitra tsy maintsy izorana. Ary dia hitantsika moa tao amin'ny Exodosy 4:20 fa rehefa nandiha tany maina ny Epita, ny ranomasina mena ny zanak'Israely araka ny sitrapon'Andriamanitra, satria ny tanjona nikendren'ny zanak'Israely mba ho afaka, ary izay ny sitrapon'Andriamanitra, dia le toe-panahy nentiny namaky ny ranomasina mena dia mba ho afaka sy ahazo famonjena. Fa na dia eo raha ny lalina voasorotr'Andriamanitra, tsy ny zanak'Israely rery anange no mizotra amin'izany, fa hitantsika ihany koa ireo Egyptiana izay nanaraka ny zanak'Israely, ary raha ny fijery azy ivelany dia ohatrany hoe anka tena sitrapon'Andriamanitra izany, fa tena nizotra tamin'ny lalina nizora ny zanak'Israely koa ny Egyptiana. Raha tsy mahay mandinika izany dia nizotra amin'ny lalan'ny fanafana, nizotra amin'ny lalan'ny famonjena, fa le toe-panahy tsy nitovizana. Ny zanak'Israely raha nandeha dia nitanjona kendren'Andriamanitra tsy hiverin-dalana fa mba handroso mandrakariva, satria izay miantoka ny famonjena. Ary izay ny fampahirezana nentsika farany hoe tsy sitraky ny fanahiko ozy Jehova raha miemotra. Ary tsika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana ozy, fa naman'izay mandroso ho any amin'ny famonjena ny fanahy. Ary eo izay rehetrarehetra izay dia marina mandrakariva eo amin'ny lalana izay izorany lalam-piainana na ara-nofona ampisetra ara-panahy mandroso mandrakariva, fa tsy miverin-dalana izany. Dia hitantsika taratra teo fa samy namaky teo amin'ny ranomasina mena lalina voasorotr'Andriamanitra na ny zanak'Israely na ny Egyptiana, fa ny Egyptiana nefa dia zao le toe-panahy tsy ny ho afaka akory, fa ny toe-panahy dia zao ny amerina ny zanak'Israely hiemotra. Inona nefa ny zavatra mitranga? Ny zavatra mitranga teo anatrehan'izay rehetrarehetra izay dia ringana toy amin'izay ranomasina mena izay avokoa ny Egyptiana rehetra. Ary navelan'Andriamanitra ho hitany zanak'Israely izany mba hinoana, fa tsy mandainga io Andriamanitra io, satria Jehova no teny. Hitanareo anio ozy ny famonjena izay ataon'i Jehova ho anareo, fa ny Egyptiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehova hiado anareo, fa ianareo kosa angina. Inona ny tanjona kendren'Andriamanitra tamin'izay? Tsy hoe ny ahatonga fifaliana ao anatin'ny Israely, satria ringana ny Egyptiana, fa mba hanana ny tahotra an'Andriamanitra hoe tsy mandainga io Andriamanitra io. Tena mitazona ny teniny io Andriamanitra io, miado azy io Andriamanitra io. Dia torak'izany keo tsika mba tsy hananantsika fanahina manoloana ny toe-javatra sarotra rehetra andalovany, fa io Jehova io dia miado atsika. Ary ny zavatra takiany Jehova amintsika dia mba hangina manoloana ny fitantanany, ary vokatr'izany rehetrarehetra izany nahatonga ny zanak'Israely eo amin'ny Exodosy 4:4-13 rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe izay nataon'ny tanan'i Jehova tamin'ny Egyptiana, dia natahotra ny Jehova ny olona, ka nino an' Jehova sy Mosesy mpanompony niorena ny fonontsika amin'izay fitantanan'Andriamanitra izay, ka tsy hatonga antsika ho kivy manoloana ny fahavalo, manoloana ny fakapanahy, manoloana ny fihizano-toetra. Ny hatonga antsika tsy hiverin-dalana fa mba ho sa handroso mandrakariva. Ary izay no ambaran'ny Paoly apôstôly hoe ny fahasahiana mandroso dia miteraka zavatsoa eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy, araka ny voasoratra ao amin'ny Hebreo 10, Hebreo 10 dia zao no ambarany eo. Dia ny andininy fa 5:30 ko aza manary ny fahasahinareo izay misy valiny lehibe ozy, fa tokony hanana faharetana ianareo mba azahoanareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olona miaraka amin'Andriamanitra izany dia olona sa, fa tsy olona matorotoro foana, tsy olona miada-pinaritra,
tsy olona mipetrapetrapotsiny, tsy olona tsy mandray ravindena fa tena ny fahasahiana de ilaina ao anatin'ny tsy zavatra sarotra. Kanefa araka ny ambaran'ny Paoly apôstôly de zao misy valiny lehibe zany, misy valiny lehibe, ary zany indrindra mitanjona ankendren'Andriamanitra amintsika. Ka raha iverenantsika ny tantara zay nempitanin'ny Israely sy ny Egyptiana ny ranomasina mena, lalana tokana ianozitsika fa ny Israely de araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny Egyptiana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tantaratra eo amin'ny tantaram-pivavahana zany rehetrarehetra zany mba hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra, ny ahafantarantsika ny marina, satria io fiampitana ny ranomasina mena io raha mijery isika. Ny voasoratra any amin'ny Korintianina voalohany, Korintianina voalohany toko 10 de ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5 de zao ny voasoratra hoe: fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy ozy fa ny razantsika rehetra de tamban'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra de natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolando fanahy zay nanaraka azy izy, ary Kristy zany vatolando zany ozy nefa ny ankabeazany de tsy sirak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra. Tsy ho jerevantsika ny andininy 15 iny, fa le tantaran'ny fiampitanan'ny ranomasina mena de tena tandindro ny batisana, de tsy voalaza mazava tsara raha tany amin'ny testamenta taloha le teny hoe batisa, lalana tsy maintsy izorana izy io ho an'ny olona manara-dian'Andriamanitra ary tsy araka ny sitrapon'ny olona, fa zay ny voasorotr'Andriamanitra zay mampiseho ny zavatra goavana izan'Andriamanitra toetra ny olona hoe hanam-pahasahiana ve, ary tena fahasahiana ny fidirana amin'ny batisa. Fa ny zavatra mitranga teto de ny zanak'Israely miditra ny epita amin'ny ranomasina mena, zany hoe natao batisa ho zao filazan'ny Korintianina voalohany toko 10, fa ny Egyptiana koa miditra tao amin'ny ranomasina mena, ny dikan'izay koa natao batisa koa, na de tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra azy. Ary zay no tokony hamantarantsika ny hevitry ny batisa, zay lalina tsy maintsy izorana, tsy azo atao atsirambina, satria rehefa tena jerevana ny teny hoe batisa de avy amin'ny teny grika hoe batisma, na fandevenana, hodifotra tanteraka, zay ny atao hoe batisa, fandevenana na zavatra anankiray alaina ka aletika hodifotra ao anaty rano, na tena atao ao anatin'ny fasana mihitsy zany ny dikan'ny fandevenana, atao tsy ho hita intsony. Zay ny hevitra anankiray zay etombohan'ny batisa tsara ho fantatra zay rehetrarehetra zay. Bolodiny atsika miantso priany ve izy io, satria vao miresaka ny batisa io ange de fa misy fifanenjehana eo anivon'ny kristianina. Mahamarina ny toe-javatra mitranga eo amin'ny nivon'ny fiampitan'ny Israely sy ny fiampitan'ny Egyptiana ny Israely raha niampita, zany hoe naletika hodifotra tao anatin'le rano de avoaka tao de araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny Egyptiana raha niditra tao naletika hodifotra tao, faringana tao satria ny toe-panahy nidirany teo tsy mitovy amin'ny zanak'Israely mba ho afaka, fa hanenjika de tsy mahagaga raha toka vao miresaka batisa. De misy tsy fitovizitra, misy fifanenjehana, misy fitopoteny fantatra, vokatra ny tsy fahalalana ny soratra masina. Jerevantsika miantso priana izy io satria lalana tsy maintsy izorana. Ny batisa akory tsy antoka azahoana famonjena, madiso hevitra ny olona, satria ny olona mieritreritra hoe rehefa vita batisa de efa vovonjy, diso be ara-tsoratra masina zany. Ary mbola zava amintsika mitanjona ankendren'Andriamanitra ao anatin'ny batisa, fa ny azontsika ambara de lalana tsy maintsy andalovana mba hanohizana ny fanafahana ataon'i Jehovah amintsika zay mefara amin'ny fanavotana sy ny famonjena. Mbola tsy hoe rehefa vita batisa ny zanak'Israely de tonga tany amin'ny tany Kanana, fa mbola misy dia lavitra amin'ny andry azy taorianan'izay rehetrarehetra zay dia sarotra ihany koa, zay manambara amintsika hoe tsy mora zany miaraka amin'Andriamanitra zany. Io batisa io nefa
dia araka ny ambaran'i Jesosy Kristy any amin'ny Jauna toko fahatelo dia zao ny ilazan'i Jesosy azy. Jauna toko fahatelo ny andininy fahatelo sy faefatra, Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa izy, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ho Nikodemosy taminy ataon'ny olona hoana no ateraka rehefa lehibe no mahazo miditra ho kibondreniny indray va izy ka ateraka. Ohatran'ny hafahafa ny dinika ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy teto. Tsy maintsy resahantsika zany mba hafantarantsika hoe inona zava-miafina mibadika ny batisa, ary tsy misy izay tsy mahalala an'io nefa rehefa mety kristianina, rehefa tena tapa-kevitra ho tonga amin'ny finoana izy fa anaradian'i Kristy dia tsy maintsy mandalo amin'io fahaterahany io indray, tsy maintsy ateraka indray, fa raha tsy zany tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Nikodemosy raha-mpampianatra ngezalahy tamin'izany vanim-potoana izany, tsy nahafantatra ny zavatra tian'i Jesosy Kristy, nampitaina mpampianatra nalala ny soratra masina fa tsy fantany. Ary matetika koa amin'izao vanim-potoana izao, na dia io fahateraham-baovao io aza, io ateraka indray io aza, dia zavatra ivelambelany no atakaran'ny olona io, heveriny fa moramora izy io, tsy alalininy tsara. Mieritreritra izy fa mahino Nikodemosy ka tena mahatakatra ny hevitriny hoe tsy maintsy ateraka indray, fa rehefa tena fakafakaina ny kristianina, ny akamaroan'ny kristianina tsy mahatakatra zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izay le hoe ateraka indray zay. Ary zay no nahatonga ny Nikodemosy gaga, tena ahoana raha tsy maintsy ateraka indray ve ny olona rehefa lehibe ozy, nga mahazo averina indray any kibondreniny. Dia zay no nahatonga ny Jesosy hiteny eo amin'ny andininy fahadimy sy katramin'ny fahafito, Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa izy, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa zay ateraka ny nofo dia nofo, ary zay ateraka ny fanahy dia fanahy. Azagaga noho ny lazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Manomboka miditra tsikelikely Jesosy manazava ny zava-miafina mahakasika an'izay fahaterahan'izay tsy maintsy ateraka ny rano sy ny fanahy. Ary zay le ateraka ny rano sy ny fanahy zay dia zay le fahateraham-baovao amin'ny olona, tahaka ny zazany volavolaina indray tao kibondreniny dia ateraka ho lasa olom-baovao. Ary tsy maintsy ateraka ny rano izy dia ateraka ny fanahy. Ary hitantsika moa ny zava-miafina ambaran'ny soratra masina fa misy le hoe batisan'ny rano ary misy le batisan'ny fanahy masina, ary zay no hanambarana an'izay le fahaterahany indray. Zany hoe ny batisa zany dia mariky ny fahaterahany indray, atao tonga olom-baovao, atao lasa zanaka raha ny tena marina. Zany hoe tsy le fiainany taloha tsoa no fiainany rehefa vaovao. Ary Paoly dia nanazava lalindalina kokoa an'izy io ao amin'ny Romanina toko fahaenina dia ny andininy fahatelo, Romanina toko fahaenina dia ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra dia zao ny voasoratra ao: tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Ko niarana alevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny iray no andehananareo kosa amin'ny fiainam-baovao. Somary lalindalina indray no ilazan'ny Paoly apôstôly azy. Niza natao batisa ozy dia natao batisa ho amin'ny Kristy, dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Zany hoe tena le olona miditra amin'ny batisa zany dia ho vonoina tanteraka, fa tsy maty ara-bako teny nefa, fa raha nitohiny dia hoe nalevina, niaraka nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany tsika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny iray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Zany hoe misy zavatra tsy maintsy alevina zany, zay ny batisa.
mba ho avaoziny indray ho lasa olom-baovao ka tsy le fiainan'ny olona teo aloha ntsony no fiainany rehefa vita batisa satria be deabe ny fahadisokevitra indraindray satria ny batisa de zavatra anankiray raisina de aletika ho difotra ao anaty rano namariky ny fandevenana ozy sika fa tsy hoe maty de ao ny raisina fa atsangany indray rehefa avy eo zay ny mahatanteraka ny batisa na levina na vaozina no diovina ary avoaka tao de lasa olom-baovao tsy le fiainany teo aloha ntsony no fiainany fa lasa fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra ary zay ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely raha nampandalovina teo amin'ny ranomasina mena misy zavatra tsy maintsy ho alevinao satria zavatra fantaritsika tsara de reto Israely reto 300 taona izy no niaina tao amin'ny tany Egypte fa nanadino an Jehova tamin'izany vanim-potoana zany na de olom-bofidin'Andriamanitra Israely ary de tsisy nahafantarana azy tsony ho Israely olom-bofidin'Andriamanitra tamin'izay vanim-potoana zay fa lasa mianoka fotsiny tamin'ny fiainany Egyptiana, tamin'ny fomba Egyptiana, fiteny Egyptiana, ny fomba amam-panao Egyptiana, fahaizan'ny Egyptiana, fihinan'ny Egyptiana, fisotrony Egyptiana ary noloza amina tambo de ny Andriamanitra ny Egyptiana koa lasa raiky tapisaka tamin'reto ny Israely reto ary zay ny nanafaizan'Andriamanitra azy ka natonga an'Andriamanitra zay nampitondra fahoriana ny zanak'Israely mba hatonga azy ireo hiverina tanteraka aminy ka raha jerevana tsy nisy nahafantarana ny zanak'Israely ntsony olom-bofidin'Andriamanitra tao amin'ny tany Egypta fa tena Egyptiana tanteraka ireo olona manadino an Jehova fa rehefa tonga ny vanim-potoana miverina tamin'i Jehova izy de nangataka ny fanafahana sy nangataka ny famonjen'i Jehova de niditra an-tsehatra Jehova ary nitomboka tamin'ny Pasika zany de famonoana ny zanak'ondry tsy misy klema zany hoe fitodiana amin'i Jesosy zay antoko ny famonjena de nitondra azy mivoaka tao ary teny am-pandehanana naseho azy ny lalatsarotra tsy maintsy ny lalovany misy fanenjehana kanefa ny tanjonak'endren'Andriamanitra ny tsy hatonga azy hiverin-dalana fa misy fahavalo tsy maintsy laisena ka ny zanak'Israely mivoaka tao amin'ny tany Egypta de mbola tao anatiny zay le Egyptiana azy zay kanefa tsy maintsy nampidirina amin'ny ranomasina mena izy hipita ny ranomasina mena zany hoe ny antony nampitana azy tamin'ny ranomasina mena de mba ho levonina ao anatin'io rano io le toetra maha Egyptiana azy de ho averina ho amin'ny lono tonga olom-baovao izy de averina maha Israely olom-bofidin'Andriamanitra azy tena fanadiovana fanavaozana tanteraka ny tanjonak'endren'Andriamanitra tamin'izay rehetrarehetra zay kanefa na de ho avaozina ho hiverina ho Israely ary izy rehefa tafavoaka tao ary zay le toe-panahy fa tsy hoe fomba ivelany fotsiny hoe rehefa tafavoaka tao de ny fiainany ihany ny fiainana fa mila manakatra ny zavatra takina ao anatin'le batisa fandevenana zany hoe ny fiainako taloha aleviko fombako taloha tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho aleviko fa tsy maintsy hivoaka tao de ho lasa olom-baovao de tafaverina ho amin'ny lonony tanteraka ary zay le ambaran'i Jesosy Kristy hoe tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy zany hoe atao tonga olom-baovao atao tonga zaza tsy manan-tsiny atao tonga ho zanak'Andriamanitra tanteraka tafavoaka ao anatin'io ranomasina mena io lalana tsy maintsy izoran'zay ary zay ko ny zavatra peritreretan'Andriamanitra amintsika hoe hiditra amin'ny batisa tsy vitany hoe faly fotsiny fa natao batisa fa lasa olom-baovao ve kanefa mila fantarina koa inona ny fepetra maha olom-baovao ao anatin'ny batisa fanazavana ny batisa no atakaratsika an'izany satria fanovoza-keriko io mba fahatsika manony de raha tena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny batisa zay takin'Andriamanitra ho tanterahantsika niditra tamin'izany ny zanak'Israely zany hoe raha ny tokony ho izy zany vao tafavoaka ny ranomasina mena ny zanak'Israely de nidikany tafaverina ho amin'ny loniny ho tena Israely manaiky ny sitrapon'Andriamanitra manaiky ny fitantanan'Andriamanitra eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany ary zay le nambarantsika hoe batisma
mariky ny fahateraham-baovao, mariky ny fanadiovana, mariky ny fandevenana na levina tao tsy hoe maty tanteraka le Israely, fa le toetra ratsy rehetrarehetra zay nahazatra azy nandritra ny 300 taona, zay nahatonga fahoriana teo amin'ny fiainana, de tapa-kevitra tanteraka ny tsy verina ao amin'izany intsony fa nandevina ka raha tafavoaka tao de anadino an'izany rehetrarehetra zany fa anaiky ny fanavaozana sy ny fanadiovana ataon'Andriamanitra aminy mba ho lasa tena Israely araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ny Israely rery ihany no hitantsika teo, fa araka ny fantaritsika hoe na ny Egyptianina koa ary de nihiditra tamin'izay batisa zay, fa saingy ny zavatra mitranga de tsy nitondra fanafana sy fanavotana ho azy, ny fidirany tao zany hoe tsy nitondra famonjena ho an'reto Egyptianina reto zay le batisa ny ranomasina men'izay, fa ringana tao avokoa satria nahoana tsy nisy fiovavam-po tao anatiny. Fa inona ny nidirany tao anatin'ny batisa? Nidirany tao anatin'io ranomasina mena io de ny anentsika ny olona zay nanaiky ny fahamarinana, manamarina ny tenin'i Jesosy zay niraisitsika tany amin'ny Mateo 5 de ny 10 sambatra zay enjehana no fahamarinana fa azo ny fanjakan'ny lanitra. No fahamarinan'Andriamanitra angeny no idirana tao hoe, fa tsy zakan'reto Egyptianina reto, fa ny hitarika azy hiverin-dalana mitanjona ny kendrena de reto zanak'Israely reto nefa voaenjika eo anatrehan'izay, de io no mahatonga antsika resaka vao miresaka ny batisa io de tadidio tsy maintsy hisy ny fanenjehana, tsy maintsy hisy ny fanaratsiana, tsy maintsy hisy ny fampiverenan-dalana, tsy maintsy hisy ny fisakanana ny olona, tsy anaiky ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. De zay ray alehany fa rehefa tafiditra ao amin'ny fiampitanany ranomasina mena io de toe-panahy anankaroa ihany ny toe-panahy mitranga, na ny toe-panahy ny Israely teo afaka izotra amin'ny lalan'ny famonjena, na toe-panahy ny Egyptianina anenjika fotsiny. De eo tsika mamantatra batisa manahoana ny batisa nandalovantsika na ny batisa eritreretintsika idirana tena fahaterahany indray ve atateraka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe natao batisa amin'ny Kristy de natao batisa ho amin'ny fahafatesana ozy. Miara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra indray, no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao, tsy miteny hoe mijanona hatreo fa voavita ny batisa de mandeha ho amin'ny fiainam-baovao. De zay fiainam-baovao zay mbola misy fepetra-takian'Andriamanitra mbo raisitsika, ary araka ny resahantsika hoe mila fasahina raha te araka amin'Andriamanitra zay misy valiny lehibe, mila fasahina, mila sa manaiky ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, manaiky hiditra ny batisa araka ny sitrapon'Andriamanitra, manaiky tsy andeha niditra ao amin'ny batisa de tao maty de niraisina, tao niraisina maty satria tsy nety niala tamin'ny fahazaran-dratsy, fa hiainga tao de ho lasa olom-baovao araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy araka ny sitrapon'ny olona. De eo tsika ny mila mamantatra tsara hoe manahoana io batisa io, satria araka ny hitantsika tany amin'ny Jaona 7 na Nikodemosy range de tsy natakatra ny hevitra ny tenen'i Jesosy hoe tsy maintsy ateraka indray vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. De gaga Nikodemosy, mo azo ny olona lehibe ataovy eo izy miditra indray ny ekipon-dreniny, de tsy azony Nikodemosy zany. Kanefa tsika amin'izao vanim-potoana zao samy miditra amin'io batisa io, ohatrany miseho mahay no Nikodemosy. Kanefa Nikodemosy raha mpampianatra ngezalahy tsy nalala ny hevitra zany. De eo tsika no tokony ametraka fanontany, fantatsika marina ve ny zavatra kendren'Andriamanitra ao anatin'io batisa io, fa miditra ao daholo ny olona rehetra angeny. Jerevanao ty ivelany ohatrany hoe mizotra amin'le lalina soritan'Andriamanitra, fa tsy tahaka ny zanak'Israely hoe naverina ho Israely, fa indraindray mipetraka ohatran'ny Egyptianina hoe tena miditra ao anatin'ny batisa fa tao de niraisina, satria nahoana tsy lasa fiainan'ny olom-baovao. Ary matetika nefa io no mahatonga ny olona mieritreritra rehefa vita batisa de ny efa voavonjy ny dikan'izay nge vao vita batisa ianao de efa tafiditra ny tany tanàna, tsy te hizotra tsony amin'le lalana ny soritan'Andriamanitra.
fa ny olona miditra ny batisa dia olona vonin-kandeha aneo ny lalana hosa ary tsy mijanona raha tsy tena tonga eo amin'ny tanjona farany dia ny tanjony famonjena kendren'Andriamanitra ho an'ny olona. Dia matoko sy mino ahy fa Andriamanitra dia ampahery antsika mandrakariva ary raha mamerina ny tenin'ny Paoly apôstôly any amin'ny Hébreux 10 mba ho saintsaintsika satria ny olona miaraka amin'Andriamanitra dia tena olona sa dia oziny 5:5 amin'ny Hébreux 10 ko aza manary ny fahasahinareo izay misy valiny lehibe fa tokony hanana faharetana ianareo mba azohonareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Mila sa ny olona miaraka amin'i Jesosy dia olona sa, olona tsy miverin-dalana, olona tsy miemotra, olona mandroso mandrakariva ary olona manaiky ny lalana soritan'Andriamanitra ka raha niala tao amin'ny tany Egipta dia zao nandalo ranomasina mena zay tandindro ny batisa lalina tsy maintsy andalovana fa tsy mbola tonga, tsy mbola mahazo famonjena fa mbola misy lalana midiavana ka ny olona tena mindroso ny batisa dia mahafantatra tsara fa mbola lavitra ny lalana zay miandry azy andalovana ary mila manana faharetana zay vao hotody any amin'ilay varavaran'ny famonjena andraisana antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ho an'Andriamanitra rereny vavakisika. Misaotranao Jehovah Andriamanitra ray no ny teny iray izay nomenao anay mamoritra ny lalana tokony izoranay eo amin'ny famonjena zay fa homaninao satria raha metomboka ny lalana dia tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Kristy kanefa dia ny ampandehanana takinao indray mba hamantatra ny zava-miafina mahakasika ny batisa dia ny fanahinao masina no hiasa mandrakariva ao anatin'ny olona tompo mba tsy hanao atsiramina ka atoko teny be fahatany hanao ny tena no mihoatra no Nikodemosy fa hamantatra tsara ny zavatra tiany Kristy ampitaina azahoan'ny olonao antoka ny lalam-pamonjena izay efa soretanao azy. Dia misaotra indrindra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manao veloma antsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fidanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.